Andro iraisam-pirenena ho an'ny asamboarana androany dia mahafaly anay ato amin'ny Jean Forêt Santé ny amaky aminao ny andininy momba ny asamboarana ato amin'ity boky le livre vert du bonheur ity. La créativité au service du bonheur. Les gens sont comparables aux moutons. Comme ceux-ci, ils ont tendance à se suivre les uns et les autres et à se fondre dans la foule. Il s'agit ici simplement de prendre exemple sur les autres. Plusieurs se disent, si les autres le font, ce doit donc être la marche à suivre, la façon de le faire, la façon de vivre. Ils répètent alors le même comportement qu'ils observent dans leur communauté et embarquent dans le peloton. Ainsi, on vit à l'ombre des autres et on passe une bonne partie de sa vie à le faire. On vit à l'abri des intempéries en espérant que le tonnerre ne nous frappera pas. Pourtant, c'est justement sortir de la masse et de se mettre en danger qui réveille nos véritables couleurs. Ainsi, nous pourrons déterrer nos inestimables richesses que nous cachons généralement sous des tentes de retenue et de convenance. Plus on est soi-même, plus notre créativité s'exprime. En plus on crée, plus on est heureux. Notre vie est une création, nous en sommes les maîtres d'œuvre. Les artistes, les créateurs, les artisans. Nous la forgeons, la sculptons, la peignons jour après jour. Choisir de laisser la main d'un autre forger la personne que nous devenons est de l'abnégation pure et simple. Izay zany ny andininy ao anatin'ny boky nosoratako le livre vert du bonheur. Développement personnel no tena mibahana zany ato anatin'io boky nosoratako io. Ary ny olombelona rehetra dia mananjo ny ho sambatra daholo. Fa ny fomba hatongavana amin'izay asambaran'izay zany eo no misy zany ny karazana antanatohatra maro amin'ny fiainana, ny fandinihana ny fomba fisainan'ny zanak'olombelona ary ny développement personnel dia natao an'ny olona rehetra. N'inona finoana anananao, n'aiza foko misy anao, n'inona volon-koditrao dia afaka mampiasa ny développement personnel daholo ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany. Fikojana ny saina, ny vatana ary ny fanahy. Maro dia maro zany ny zavatra miditra amin'izany hoe fikojakojana ny maha-izy azy ianao. Ka ny andininy izay novakiko teo zany ny amin'ny momba ny créativité dia isan'ny fitaovana aintsika ihany koa zany hitondra amin'izay fitonitsaina izay ny créativité. Isika olombelona dia noharian'Andriamanitra ho samihafa. Na ny kambana ara tsy mitovy ny empreinte digitale. Izany hoe samy manana ny genetika izay hoentiny ao ny olombelona tsirairay, samy manana ny talentany, samy manana ny fahasalamana efa napetrak'Andriamanitra ao amintsika, samy manana ihany koa ny fomba fijery ny fiainana, ka arakarak'izay ny fahalalanao, ny tenanao, iza marina ianao, inona ny toetranao, aiza ny forsanao, aiza ny faiblesse, any no ahafahanao mizotra makany amin'ny ataontsika hoe asambarana. Torak'izany koa ny firenena iray. Ny firenena tsirairay dia tokony ahafantatra ny fombany. Tokony ahafantatra ny fiaviany. Izany hoe
ny zavatra izay mapetipety ny fiainana, mapetipety ny fiarahamonina, araky ny fandiniana ny zava-misy ao amin'ny toerana misy azy no ahafahan'ny olombelona iray manao ny karazana adaptation ny fiainany ao amin'io fiarahamonina io. Satria ny fombafombantsika olombelona rehetrarehetra dia zavatra efa voajanahary ao amintsika. Ny toetrantsika io dia efa voajanahary ao amintsika. Saingy misy ny rafim-piarahamonina apetraka zany mba ampipetrapetraka ny fiarahamonina sy ny fifandraisana. Napetraka ohatra ny ataontsika hoe fahalalam-pomba mba ampirindra ny fiarahamonina, satria mety misy ny manana toetra somary enjaketsana, somary vatabata-piteny, somary tsy de tena manaja ny manodidina azy. Misy kosa nefa ny toetran'olona izay hoe milamindamina, mila mieritreritra mandinika tsara ny manodidina azy tsy mitovy izay toetra izay, ary indraindray mety hifandona. Ka ny rindram-piarahamonina izay apetraka dia mametraka ny karazana disiplinina, ny lalàna izay noforomin'ny zanak'olombelona. Misy ny fitenenana hoe tsy ny tany ny fady fa ny vavam-bahoaka. Zany rehetrarehetra izany zany no mampirindra ny fiarahamonina, saingy ny tsirairay samy manana daholo zany ny toetra maha izy azy. Izay no arindra amin'ny fiarahamonina. Satria raha ohatra ka tsy mirindra zany izay zavatra rehetrarehetra izay, fa samy anao saim-patany daholy ny rehetrarehetra, samy ilaza izay tiany ho tenenina, na dia zavatra hoe manakorotana ny fiarahamonina, samy anao izay tiany atao dia hikorotana ny fiarahamonina. Zay zany amintsika malagasy ilay arindra amin'ny atao hoe fihavanana. Ka ny créativité na ny famoronana izany izay voalaza ato anatin'ny le livre vert du bonheur, dia ny firenena tsirairay zany dia tokony samy anana ny créativité hitondrany ny fireneny. Izay vao hipetrapetraka tsara ny fiarahamonina sy ny fampandrosoana amin'ny firenena iray. Satria raha ohatra ka anao afaka tahaka bêtement fotsiny zany ohatra isika malagasy, ny fomba fisainana aty amin'ny tany mandroso, ny fomba fiainana aty amin'ny tany mandroso, dia betsaka zany ny ataontsika hoe very repère zany ny vahoaka malagasy manoloana n'izay zavatra rehetrarehetra izay. Ka eo zany no ilana ny mpandinika, hoe inona zany ny créativité izay mety apetraka amin'ny fiarahamonina malagasy, ampiavaka azy eran'izao tontolo izao, mba ahafahany manasongadina ny tenany na ara-toekarena, na ara-politika, na ara-pinoana, na eo amin'ny resaka kulturaly. Izay isika vao afaka mieritreritra an'izany atao hoe fampandrosoana izany. Tsy midika velively ny fikatsahana ny atao hoe identité, fa mitsipaka ny fifandraisana amin'ny any velany.
eo indrindra mantsy ny ilana an'ilay hoe créativité. Rehefa metimety ny ao amin'ny piray tanindrazana, rehefa mahita an'izay karazana créativité mampiavaka azy zay ny malagasy tsy vaky volo, navy any avaratra, navy any atsimo, navy any atsinanana, na andrefana na eo afovoan-tany, rehefa mahita ny marimaritra iraisana iarahana amrona dia andeha bebe kokoa zany hiatrika ny hery avy any velany, ny hery avy amin'ny firenena matanjaka, afaka ametraka tsara an'izay karazana identité an'izay manoloana ny firenena matanjaka, dia eo zany no hiainga ny atao hoe fampandrosoana tena izy. De toy izay sy toy izay no azo natolotra anao anio, manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.